ary dia ho ampitomboana ho amintsika mandrakarivana ny fiadanan'andriamanitra aitsitoa sy ny fahasoavana ao am' Jesosy Kristy tompo. Misaotranao mbola misafidy ity fahita lavitra ity ary indrindra ny fandaharantsika zay hitondrana izao afatra andriamanitra izao. Mampandroso fandarana izao ianao dia mampandroso fiainana. Eto amin'ny fanolorana dia ny pasteur Joseph Herniaina Rakotonandrasana, eto anilakety ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Audrey Lantenaina. Miarabanao pasteur. Miarabanao pasteur Joseph Herniaina Rakotonandrasana. Miarabantsika vahoaka ny fianaratsoa tsy misy akanavaka. Indrindra ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra na mivavakaiza na mivavakaiza, indrindra ho anao zay manaraka an'ity fahita lavitra ity. Dao pasteur. Avy hatrany dia hivavaka sika satria voafetra ihany fotoanantsika eto moa pasteur, ary miazakazaka amin'ny minitra segondra. Dao petraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny afatra sy ny teny Andriamanitra satria tsika dia matsapa fa fitaovana ihany dia hiary hivavaka isika naizanaiza fa tsika miara mivavaka dia afaka miara mivavaka aminay ianao. Raha eo mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, fitiavana lehibe zay atobakao, fahasoavana ihany koa no nomenao satria zava-dehibe dia mbola afaka andray nitadalana manokana avy aminao zay. Ho tsy voasoratra fa hoe mandefa ny teninao ianao dia mahasitrana anay ary manangana anay amin'ny longozy ny anjerana. Inoko manokana fa dia hitondra fiainana be dehibe ho an'ireto olona zay mandray zao afatra sy fandarana izao ianao Jesosy. Nitokantrano zay mampandroso fandaharana izao dia ho tahina manokana Jesosy satria Andriamanitra miasa ianao Andriamanitra fitiavana ihany koa. Eo ampelantananao ty fandaharana ity tsy iverinao fotsiny any aminao fa mba hitondra fiainana ho an'izay rehetra mandeha. Misaotra Jesosy. Amen. Ray aman-dreny pasteur. Eny ary misaotranao pasteur tamin'izay vavaka izay tiana mariana moa fa ny alahady fa 7 volana janoary dia manana fotoana goavana be zany tsika atao amin'ny trano favahana vaon'ny oloko pasteur Joseph ny amin'ny batisan'ny fibebahana izany, batisa lehibe angamba hatramin'ny sy ny trano favahana vaon'ny oloko teto amin'ny tapitanana ny fianaratsoa ity no batisa anisany lehibe indrindra ho tanterahantsika izany. Ka amin'ny goavana n'izany fotoana izany dia izay no antom-pisiny zao fandarana zao pasteur, satria dia mila toriana amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahamarinana anjaran'ny olona ny manapa-kevitra ao ambadik'izay. Longa tako vakinao aloha ny Korintianina voalohany 10 dia eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Korintianina voalohany 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny raona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho an'i Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana fihinam-panara ihany, ary izy rehetra nisotro fisotrom-panara ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ya, somary lalindalina kely le penin'Andriamanitra zay nisoratan Paoly apôstôly pasteur Joseph Herniaina Rakotonandrasana. Ny tiana ho asongadina fotsiny aloha zany ao anatin'ity fampidirana ity sy ny taridalana rehetra hoe antsika eto miresaka ny tenin'Andriamanitra eto pasteur ny amin'ny zanak'Israely, ny razantsika ozy izy Paoly apôstôly, ny razantsika ireo ozy izy dia tambanin'ny rahoana ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Rehefa niala tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely pasteur, tany Egypta moa zany dia tany mpanandevozana, tany zay niainany zanak'Israely tamin'ny fampahorin'ny Egyptianina, tany pahoriana. Raha somary asiana sary anohatra kely izany aty amin'ny vanim-potoana iainantsika dia io no anisan'ny tany pahotana, tany mpanandevozan'ny faharatsiana izay Egypta izay. Niala tao zanak'Israely satria tenin'Andriamanitra no ny teny an'izay hoe za mihitsy o Jehova no hidina dia
analanareo amin'ny fampahorin'ny egiptianina ho any amin'ny tany tondra-dronosy tantely de tsy na fa ny tany kanany zany tany jebosita tany kananita tany perizita sy ny sisa andriamanitra ny tompo ny fanapa-kevitra nanala ny zanak'israely tao amin'ny tany Egipta de rehefa niala tao ny zanak'Israely nieritreritra hoe lamina be ndieny am-pandianana afinaritra be ndieny am-pandianana fa tonga de ranomasina mena no nitsena ny zanak'Israely aitsika ange zany tantara zany raha zanak'Andriamanitra isika na efa mpanompon'Andriamanitra nomonomonina ny zanak'Israely hoe tsy alona ihany maty tany amin'ny tany Egipta zay zao jerety aiza ny tany alehanay ranomasina mena mangenieniny atao anoloana inona zao ny vahaolana am'izao zava-misy sao fa rehefa toizana ny tenin'Andriamanitra pasteur toromarika tsotra no men'Andriamanitra amin'ny Mosesy olazaina amin'ny zanak'Israely hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso ry zareo lazao am'ireo zanak'Israely zao mba androso nahoany ianao nitaraina amiko ry Mosesy fangany afoiny tanako ka tsy mavonjy itsony raha jerentsika nytoeny tantara de tehana no ningainy Mosesy tamboniny ranomasina de nisokatra ny ranomasina de manazava izy amin'ny andinin'ny faharoa pasteur manao hoe ary izy rehetra reo izy de natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina satria batisa moa zany no horesantsika amin'ny rahalahy voizitsika amin'ny rahalahy eto miresaka tsika nefa aty amin'ny vanim-potoana ny zanak'Israely fa na de ireo zanak'Israely reo ara pasteur dia nandalo batisa hoy ny baiboly hoe ny atsona azy de hoe batisa ho amin'ny Mosesy natao tao amin'ny rahona sy ny ranomasina satria ny rahona nge pasteur rano miangony zay aloha zany tsara mariana rano miangony io eo ambony eny ny ranomasina koa nefa ny rano zay sarahany Mosesy tamin'ny alalan'ny tehana no ny fiasan'ny herin'Andriamanitra nandeha tao ambaniny zany ranomasina ny sokatra zany ny zanak'Israely zany hoe aty ambony zany rahona ny aty ambany manarona azy ranomasina tsofoka ataony elanela amin'ny tao zany ny zanak'Israely ary zay no antsoin'ny Paoly apôstôly eto manao hoe natao batisa ho an'ny Mosesy ngeo izy ireo zanak'Israely reo e tao anatin'ny rahona sy ny ranomasina ny tia natongavana ry havana de zao raha andeha ho any an-danitra ny dian'ny olona anankiray andeha andova fiainana mandrakizay de lalana tsy azo hidivirana pasteur ny batisa ny fibebahana ny batisa ny fibebahana na iza zany na iza maniry andeha andova fiainana mandrakizay andova an'izany Jerosalema vaovao zany ambaran'ny apokalipsy toko 2:20 de tsy maintsy mandalo amin'ity dingan'ny batisa ity somary avekeo le fanazavana tany Egipta de maneo ny fanandevozan'ny fahotana na ny famatoran'ny fahotana raha sary anohatra azo omena azy zany lay tany Kanana de maneo an'le Jerosalema vaovao raha miala avy eo amin'ny tany Egipta zany le olona pasteur ho any amin'ny tany Kanana de tsy maintsy mandalo ny ranomasina mena zany hoe lalana tsy azo hidivirana amin'ny batisa raha andova fiainana mandrakizay ianao sao de misy fanontaniana aloha na fanampanazavana toy ao aorian'zay pasteur tiako tohizana kely fanazavana pasteur keo mazava be ny ambaran'ny filazantsara ny marika toko 5:20 pasteur ary Jesosy tena no mihitsy no miteny an'io ozy izy ny baiboly manao hoe izay mino sy atao batisa no fontsena teny mantsy ianao teo manao hoe raha tian'ny olona anankiray no hoany an-danitra raha tian'ny olona anankiray nianana anjara amin'ny fiainana mandrakizay anana anjara amin'ilay fitoerana zay teneny Jesosy tamin'ny mpianatra manao misy fitoerana maro ohatra amin'ndray kozy ary manana anjara ao nareo ka raha tian'ny olona anankiray nianana anjara amin'izany de lalana anankiray pasteur tsy maintsy tena hoe tsy maintsy tatsomantsy hoe le vakitsika teo voalohany Paoly no miteny azy mety mbola mametraka dihevitra ihany ny olona fa eto Jesosy mihitsy Jesosy lay miteny manao hoe zany eny lalana sy fahamarinana afiainana tsy misy makany amin'ny raha afa-tsy amin'ny alalako izy mihitsy no miteny manao hoe misy zay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe mety mino ny olona
afaka mino ny olona iza mo paster ny akabiazan'ny olona ny vitsy ane zany hoe tsy mino an' jesosy zany fa raha mbola kristianina ihany koa de mino a ny mino an' jesosy a mino ny zavatra nataon'i jesosy fa mampimetra-panontaniana ny olona izy hipetrahany ady-hevitra ndraindray de hoe le ahoana le resaka momba ny batisa karazana varavahana anankiray zany io zay idiran'ny olona raha hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra ny olona karazana vavady anankiray zay tsy maintsy idirany olona tsy afaka misaoty vavady zao natoko fafolo de ozy izy ny baiboly ma hoe raha misaoty vavady ianao mpangalatra sy jiolahy ianao de mpangalatra sy jiolahy ianao zay de ozy izy mitenin'andriamanitra amin'ny fotoana tsy apozina de hiteny aminao jesosy moa hoe afatory mitongony aman-tanany fa olona tsy niditra teo amin'ny vavady io de ohatrzay lay batisa pasteur ohatrzay lay dinga ny batisa zay tsy maintsy idiran'ny olona zay mangetaheta ho amin'ny fanjakan'andriamanitra mbola hoesantsika manaraka ihany mana hoe inona le tena batisa ara-baiboly a de santsika araka ny fandehanan'ny fotoana eo fa etsika de fa manetana sady hoe olona zay mangetaheta misy mijery atsika zao de tena manomboka mandenika izy a misy etaeta any anatiny a tena milaza aminao fa lanana anankiray zany tsy maintsy izoatsika raha ho amin'ny fanjakan'andriamanitra tsika ray mandray pasteur tsara be le fanampanazavana menao pasteur Joseph raha toy izao kely le izy de zao jesosy no nitenen'io marika toko fahinana ambe folo andiny fahinana ambin'ny folo fa raha mino sy atao batisa le olona de hovonjena toy an'izay de hoe fa raha tsy mety mino izy de hoelohana zany very any amin'ny elo zany nidikan'izay misy karazan'olona mantsy paster tia mivavaka tia makany am-piangonana fa tsy resy lahatra mihitsy izy atao batisa tsy mety tapa-kevitra mihitsy izy ary na manao ahoana nytoriteny eo am-piangonana na manao ahoana izy tena tsy resy lahatra mihitsy tsy haiko na le miroboka ny anaty rano ny tsy voany na matahotra rano na le fanapa-kevitra mihitsy zany ny tsy ao fa io ry havana tena famarinana ny resanay aminao tsy azo hidivirana io tsy azo hidivirana finoana voalohany mila nananao resantsika fepetra momba amin'ny batisa rehefa avy eo na amin'ny fandarana manaraka fa ny finoana miaraka amin'ny batisa no mitondra famonjena ao ambatika ny batisa koa raha mbola misy dingana be dehibe mila arahana fa mbola tsy any aloha ny resakitsika ary raha mijery Mateo toko fahatelo tsika paster any amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo a ka hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo aloha magatahako vakinao vetivety Matitoko fahatelo anoizatsika amin'ny fanazavana telo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo amin'nanan'i jesosy ary tamin'izay jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba hataony batisa fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izao ny tokony ataonao batisa koa ianao ndray va ny makaty amiko fa namaly jesosy ka miteny taminy hoe ekeo ihany aloha kehitriny fa izay mety amintsika mba hatateraka ny fahamarinana rehetra ka de nikeny izy ary raha faho natao batisa jesosy de niakatra avy tao amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny ny lanitra ahita ny fanan'andriamanitra nihidina tahaka ny voromahilalaka nakeo amboniny ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako tena marina amin'io ten'andriamanitra io fahin'ny olona io paster hoe jesosy natao batisa fa melohany teny anan jesosy an'le marika toko fenina ambe folo andiny fenina ambe folo jesosy mihitsy nanao modely paster izy mihitsy alony nanolo tena hoe lalan-danitra ry havana ty idirako ty ary na ijaona aza nge tena nandahany jesosy mihitsy zao izy izy ny tokony ataonao batisa ka nahoana ianao no manantonao atao batisa za mpianatrao ary na talohanao aza ianao mbola talohako ianao lehibe lavitra noho izary na ny fekapanao raha tsy tokony hovako akory tsy mendrika hitondran'izany a za manao batisa amin'ny rano fa ianao manao batisa zany nge miteneniny eo amin'ny toko fahatelo ary amin'ny andininy fafito ka hatramy amin'ny andininy faharoambin'ny folo e zaho izy izy manao batisa fibebana fa lay avy ao ariko anao batisa nareo amin'ny fanamasina sy ny afo zany hoe lehibe lavitra ty jesosy ty no ijaona mpanao batisa nefa de ampaneritretena lehibe ny nanatonan jesosy teo amorony ranony Jordana tsy ndriko tsara zay amorony ranony Jordana zay zazy hitoy amin'ny fanazavantsika reveo paster tonga teo amorony ranony Jordana jesosy de nanolo tena ho atao batisa laviny jaona izy araka le fanazavana teo
kanefa de zao no tenen'i jesosy ahono jesosy eo amin'ny andiny fadimbe folo ekeo ihany ankehitriny amin'ny etapany faharoa andiny fadimbe folo fa izao no mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra. Inona zany ny antony fidirana am'le batisa? Fanataterahana fahamarinana le izy ry havana, satria ny lanitra tompoko tsy kaboraraka zany ka zay olona teo any rehetra de makany daholo, tsy marina zany. Tsika raha hoe andeo any ampitany ranomasina ka makery amin'ny aéroport ho an'izay efa teny, misy fisavana tsy maintsy atao ary raha mitondra zavatra voarary ianao a, misy zavatra tseritreretinao hoe ty ve de tokony andraranana fa tena voarara paster, tsy haiko tsony ny antony vazaha koa moa tsy nanao fanadiadiny fa na io déodorant io ary voarara tsy azo entiny io, volamena moa zany misokatra tsy resantsika tsony reny, fa misy zavatra be dehibe ohatrany colgate koa ohatrany voarara raha tsy diso le dentifrice reny, tsy haiko inona ny antony hoe sao de misy zavatra hafa tsofoko ny olona avy any anatin'ireny, fa maromaro ny zavatra tsy azo entina raha ohatra hoe hiala eto Madagasikara ianao andeha ho any ampitany ranomasina any, misy fisavana, misy zavatra tsy maintsy marina tsara aloha zany ao fandalovanao ny fisavanao zay vao mipita ary amin'ny avion ary zany ianao. Ry havana malala, matoa jesosy nanolo tena ho atao batisa, lalana tsy azo hidivirana io paster, amafisiko zay a, lalana tsy azo elana io ary raha azony elana io na de jesosy ary tsy natao batisa. Ary rehefa vita batisa raha jesosy de mbola misy zavatra nitsanga nge ao ambany eo pastery, rehefa avy natao batisa io amin'ny andiny fenina ambiny folo de niakatra avy tao anatin'ny rano miaraka tam'izay izy ary de naninona ozy ny lanitra nisokatra tamin'ny lanitra. Ry havana, maro amintsika ngeno mba ty somary mivona kely am'le resaka batisa aloha ty paster, somary mivona kely miala kely am'le time fotsiny tsika. Maro amintsika mba te ho karazana pino, karazana zanak'Andriamanitra, tahin'Andriamanitra hoe tena rovina raha mba hisokatra aminay ty lanitra ty, fa toatra ny varahana ny lanitra, viny tany zay atao ty ohatrany tsy mety. Ary maro amin'ny kristianina miverevitra am'izao paster, maro ny tena kivo hoe Andriamanitra ahoana ary ty fiainany ty 2022 iny a tena efa saika tsy vita, nefa tena misy efa tena hoe laona vao tafavoaka avy tao, kiadina ndray koa ty 2023 fa verevitra ny akamaroan'ny olona, kivy ny akamaroan'ny olona, inona no asa atao, le karama atao tsy mahavelona, mpivarotra ianao ohatrany tsy mandeha ntsena fy ny olona ohatrany tsy manam-bola, ahoana reny ampisokatra n'ty lanitra ty? Tokana ry havana, rehefa ianao manatanteraka ny fahamarinana takin'ity tenin'Andriamanitra ity, misokatra aminao ny lanitra pastera, misokatra aminao ny lanitra vao vita fotsiny batisa an' Jesosy de inona ny zavatra nitranga? Nisokatra ny lanitra ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nidina teo amboniny. Eo amin'ny andiny fito ambin'ny folo ary mbola misy teny mahafinaritra be koa manao hoe ary injao nisy feo avy tany an-danitra manao hoe ity no zanako malalako zay sitrako. Raha toizana fanazavana de zao eo amin'ny odingan'ny batisa io pasteur no tena anasiana tombo kase ny kristianina anankiray na ny zanak'Andriamanitra anankiray hoe tena zanak'Andriamanitra marina izy. Eo zany no amadiana n'le mpivavaka hatramin'izay, le mpino hatramin'izay ho zanak'Andriamanitra voaositra. Jesosy ange izy any tsy mahalala an Jesosy ary zanak'Andriamanitra izy, nateraka tao tranomby ange izy tonga tao magy na afantatra mihitsy hoe ty olona teraka ato ty ange ka tsy olon'olom-pony, fa io ny anavitra an'izao tontolo zao io ny amonjy ny olona ho afaka mifahotany, fa aty am'le Matthieu toko fahatelo aty amin'ny andininy fafito ambin'ny folo zay vao misy teny navoaka an'Andriamanitra hoe ity no zanako malalako zay sitrako. Mino fa misokatra tsara amin'ny masom-panahintsika eo anatin'ny fandraisana zany fanazavana zany ry havana malala, tsy kilalao ny batisa, tsy resaka hoe misaika ohatran'ny olon-drehetra, ohatran'ireny le manao piscine reny, tsy ohatran'ireny ny batisa ry havana, fa ny batisa tena lalana tsy maintsy hizorana raha tiana ny andova fiainana mandrakizay, raha tiana no any amin'ilay Jerosalema vaovao. Pasteur Joseph hitako mana fanazavana ianao a na fanontaniana de toizantsika lizy mety fanontaniana mipetraka zany zao pasteur manitikitika ansain'ny olona tiako mba hovalinao maty efa kely be fotoanantsika satria raha ny baiboly de nijerinao teo mihitsy hoe nandeha nakeny amorony Jordana Jesosy
natao batisa zany hoe le Jordany io tena rano mihitsy izy io a de fantanina mety apetraky ny olona zany manao hoe efa nandalo batisa ihany izy a le karazana batisa le satria be de be de ozy izy ny olona hoe zay natao batisa tamin'ny volana zay natao batisa tamin'ny 5 volana ianina mihitsy no marainako tamin'ny batisa ianina no tena mitrotro aho tamin'ny batisa de tsy haiko inona tokony hamalitsika an'izay ya raha somary velariko kely le izy paster de zao be de be amin'ny olona no teny hoe zay efa vita batisa tamin'ny mbola kely misy koa vita batisa efa lehibe fa samy nanana ny endriky ny nanaovana batisa azy zany ny olona ary eo aloha zany mariatsika le izy tokoa aloha tena misy karazany be de be le batisa am'izao ry paster le tambola kely moa zany a nazara vitan'iny za natao an'iny tambola kely tsy haiko na firy volana no nataona na efa mataonany tsy tadidiko fa netiny ray aman-dreny koa de mbola any ny sariko de tena mpanompon'andriamanitra ohatran mpanompon'andriamanitra vazaha mihitsy no nanao batemy anazy zany za zany vita batemy fa rehefa mandinika amin'ny baiboly paster aty amin'ny vanim-potoana iainantsika zao de tsy batisy iny fa tsodrano iny satria raha ny hevitra ny batisa ho resantsika amin'ny fandarina manaraka tena misy dikany be le hoe batisa misy heviny zany zay fa le niteneninao teo hoe maninona jesosy no nanatona teny amorony rano fa tsy nangalana rano kely tamin'ny koveta de tonga de nasina kely fotsiny lohany de vita batisa izy na vita batemy io ny tena marina ry havana rehefa fahamarinana de fahamarinana ary tsy azo hovaina matoa teny amin'ny ranony Jordana teny amin'ny onony Jordana jesosy ny nanatona ho atao batisa zay zany le fahamarinana mbola fanontaniana mipetraka koa no hoe ahoana ndray ary koa zany le ao anaty bassin le ao anaty basinina be iny zany batisterne mety ve isa tsy mety ara-baiboly ve isa tsy ara-baiboly raha eto aloha zany resaka resahany eto de rano be misy dikany daolo zany rehetrarehetra zany fa fandresen-daro ty paster ary za tena nanao an'izay za zany rehefa mandinika amin'ny baiboly fiangonana nisany taloha manao batisa ao am-piangonana de misy bassin mihitsy ao ohatra piscine reny de ao daolo ny atao batisa fa fianona rano rehefa tonga fotoanaovana batisa fa za zany nandinika amin'ny baiboly de aleoko any paster tena ohatran'le tena le fahamarinana voasoratra ato aloha ohatran'le nataony jesosy satria jaona angamba no vakitsika vetivety paster tia no amarana anazy aloha de toizantsika manaraka amin'ny fandarana jaona voalohany toko faharoa de andininy fahenina jaona voalohany toko faharoany de andininy fahenina jaona voalohany toko faharoany andininy fahenina amin'ny anaran'i jesosy andininy fahenina izay milaza fa mitoetra ho aminy de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa iza moa ny resahany eto jesosy angeny resahany eto ilay mazava lay fitiavana de zay hoe zay milaza fa mitoetra ao aminy izy mitoetra ao am' jesosy de manino izy izy tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa zany hoe to de tsotra be zany fanazavana zany ny batisa ohatrany nanaovana batisa jesosy ny tokony ho batisa anaovana batisa azy zany ny atao hoe fahamarinana fa io nge re olona azo amboamboarina foany misy mpampianatra ohatr' zao hitako efa mamety marika ny teknisiana fa ndraimbava fotsiny misy miteny manao hoe ny hevitry ny rano ny zava-dehibe le rano zay manadio fa tsy le rano be tsy voatery makany any rano be any zany fa io nge ry havana rehefa zay ny tena tia natongavana na ohatrano aza nge zany azo anaovana batisy no io piscine eo tokotany io fotsiny de ndana manao io fotsiny de ena de milamina nge zany fa tsy zay le fahamarinana pastera fa jesosy ny ala tany an-tanàna de nakany amin'ny onony Jordana de izy nanantona jaona ho atao batisa toy izantsika zay manaraka aloha fehezina mivavaka aloha pastera aloha ny androany eria alors menanao le fanazavana le toerana satria pasteur Joseph moa zany mikotsany fianaratso tsara mariana kely zay daoary hitako hoe tena tokony niafinahitsy ty toy amin'ny fanarantsika ty pasteur fa voafetra ihany koa moa le fahafahantsika miaraka eto amin'ny fahita lavitra fa de tena afinahitra de afinahitra mihitsy ity toy an'ity fandarana ity de manetana anao zay aza miala mihitsy aloha amin'ny fotoana tahaka an'izao fa be de be ny zavatra
ho fantatra ho takatrao ka alohan'ny ivavahana dia mena ny toerana fotoana lehibe zay iarahantsika ao anatin'izay formation nabatisa izay a etsy amin'ny sabotsy aloha trano fivavahana vaon'ny olo koa ataran-dolo ambadiky ny station sel no misy ny toerana zay idirantsika anatin'izay formation nabatisa izay misy fotoam-bavaka lehibe ihany koa moa pasteur isaky ny sabotsy a manomboka amin'ny 6 heures maraina dia andavanandro ray manontolo ao a dia misy fotoam-bavaka afaka mandray anao zay ty zany tsy hoe satria tsika resaka batisa aloha ny resahana teto fa mitoy foana ny fandraisan'olona ao maray a mila vavaka mila délivrance dia afaka manana anjara amin'izay anao vavaka tsika aloha izy oatra nytompo e raha eo mankasitraka anao satria lehibe loatra ny fitiavanao a zava-dehibe zay atao hoe fahamarinana nombenao anay zay ary tsy nafiainay fanambara sy nampahafantarana ny olona mba ampisokatra ny maso ara-panahy olona ahitany ny tena fahamarinanao ny zavatra iriko tompo dia anomboka ikasinao ny fon'ny olona ka isina etaeta lehibe ao anatin'ny fon'ny tsirairay avy koa te misaotra fa hitasady reto olona ireto ianao a ampisokatra ny lanitra ao aminy ianao taky nataonao tamin'i jesosy zanakao ho voninahitry ny anaranao amen ia ndray mbava fotsiny a mivalora sasany izy teo paster le fotoana ao atarandolo ambadika ny station sel zany de le batisa lehibe zany fa 7 ny volana janoary ho avy zao a any andreniny rano moa zany mazava ho azy zay ary fa ho amin'ny fotoana manaraka ny anoizatsika an'izao fandaran'izao taina andriamanitra